Ny teraka resabe tokoa ny resaka zoam-pirenena iny zany. Nahafahana ihany koa nefa izy nandrefy ny hitantsika hoe ny sentiment ny malagasy resaka traizany ny fitiavan'ny malagasy amin'ny tanindrazana zany dia mita fa mbola premier degré mihitsy lay nationalisme ao amintsika zany. Misy lafiny mahatsara an'izay ary misy lafiny maharatsy azy koa nefa. Ny lafiny mahatsara azy dia raha tsika mahita zany fa tena mbola feno n'ilay fitiavan-tanindrazana zany ao malagasy tsirairay rehefa mijery ny réaction ny malagasy na eny amin'ny tambazotra na eny an-dalambe eny ka miresaka an'io sujet io. Ny lafiny maharatsy azy kosa nefany dia hitako profiten'ny mpanao politika koa zay mpanao politika sasany zany izay sentimentsika zay le hoe mbola premier degré zay satria za manokana zao nandinika an'iny lalàna iny rehefa tao ambanimasoko izy gagagaga ihany fa ohatrany tsy dia misy resaka fivarota-tanindrazana ao anatin'ilay lalàna fa fandaminana fotsiny ny fahitako anazy ary isy mesure be tabe horaisina zany fa ny mpanao politika vao mifoany resaka momba ny nationalité dia tonga dia namadika anazy no hoe io fivarotana amin'ny karana ny tanindrazana. Zay hitako hoe tsy dia honnête loatra raha zay kosa ny fomba hitondrana n'ilay adihevitra zany. Za d'accord mihitsy amin'ny hoe tero anaovana adihevitra aloha ary fa tsy mampaninona ary zay ne ny ilaina amin'ny tany démocratique ohatra tsika anaovana adihevitra lalina, anaovana adihevitra tsikera na le hoe débat de fond sy débat critique zany amina zavatra ohatran'io satria zavatra mahasarika ny malagasy le izy. Eo ihany koa iny moa le atsoko hoe misy crise tsika crise identitaire no anatsoko azy. Ny identité antsika koa zany tsy fantatsika intsony satria io no anomezako tsiny foana amin'ny mpahay tantara sy indrindrandrindra ny akademia malagasy zay fantatro fa manana ny tantarany malagasy zay tokony hanazavany zany hoe inona marina moa ny tantarany malagasy marina ty fa nafeny penina iarahantsika mahita fa tsy dia authentique loatra ny tantarany malagasy dia ny akademia malagasy nefa ny tokony hampafantatra an'izay tantarany malagasy zay satria iarahantsika mahita zao fa ary raha malala ary nampianarina an'izany daholo fa iza moa ny razamben'ny malagasy. Razambe malagasy dia ny indonésianina, ny malaisianina, ny arabo, ny indianina reny ny razamben'ny malagasy. Ihany koa moa ny vaziva zay taloha fa nipetraka teto hatramin'izay dikan'izay samy mpiavy aby tsika ny teto avy any Indonésia, avy any Malaisie, avy any Inde ary avy any amin'ny arabo zay ary misy proof zany fa tsy hoe akory tenitenenina fotsiny comme ça fa tsy laza fotsiny na ny anaran'ny androtsika dia mbola anarana teny arabo raha alatsinainy ozy tsika dia ny arabo na hoe al ithnainy talata dia al thalatha dikan'izay mbola nisy dia tanan'ireo razambentsika reo zany mana proof fa reo no tena razambentsika. Ny indianina mba fantatsika ve fa tany amin'ny 14e siècle tany nefa niditra teto reo indianina reo fa niditra teto ny indianina tany amin'iny faritra tsy motsinanan'iny nidirany voalohany ary rehefa tonga tao zareo dia nanontaniana tamin'izay hoe nareo moa avy aiza reo ny teny tamin'izay hoe avy any tata zay anarana tany anankiray izay fiavian'zareo avy any indiany dia lasa zay ny anaran'zareo tamin'izay hoe tata dia nanaranaka teo reo olona reo ary niparitaka tao reo olona reo zay no mahatonga ny antefasy misy anarana tata io aby ny anaran'zareo tata Alphonse tata zao tata zao avy amin'io zany 15e siècle reo ny mpanjaka tany amin'iny faritra mena be iny ihany koa dia napiditra an'ireo karanareo reo indianina reo zany tany amin'iny faritra mena be iny zay ne ny antony nabetsaka ny métis karana amin'iny faritra mena be iny ary tany foana zareo no niary tany no nitady ny faritra Belotsirbiana iny fa ny antony lasa natonga an'zareo niakatra teto Antananarivo anie dia nanafoana ny général Gabriel Ramanantsoa ny budget provincial tamin'ny 72 lasa centralisé teto daholo ny moyen rehetrarehetra dia voatery zareo niakatra teto niary nitady ihany koa ka ny azy zany zaraiky roa tsara za indray dia anisany miady ny zoan'ireo apatride azavaiko tsara zay ary tsy za rery fa maro ny société civile miady amin'ireo olona lazaitsika moa tsy manana sata fa tsy dia fiteny loatra zay amiko ny atao hoe sata dia statut
manana statut aby ny olona fa tsy manana zoro zareo, miady an'zoan'zareo tsy manana kara-panondro nefa ny olona efa 5e génération za ndray de miaro an'izay satria tokony no hanana an'izay zo zay daholo ny olona rehetrarehetra nareo fifanarana zay ratifentsika any ivelan'ireo ambonin'ny constitution de milaza mihitsy amin'ny droit de l'homme ohatra fa tokony hanana zo daholo ny citoyen rehetrarehetra zay zany de avahako tsara mihitsy aloha hoe miady amin'ny resaka patriote zany de za de mijoro ary miaro an'ireo olona tsy manana sady reo tsy karana rery koa nefa an'ireo fa maro misy sono misy karana misy gasy ihany koa ary mbola tsy mafeno an'izay zo zay raha reto le hoe karana taty aoriana reo de tsika manana lalàna mbola misy lalàna aloha zany tsy hoe omemena fahatany io fa mitovy amin'ny firenena rehetrarehetra tsy n'importe qui no mahazo an'izany nationalité zany misy critère io de anjaratsika no manapa-kevitra jereo voalohany pasehan'le olona jereo vonjava-misy raha olona tena hangalatra eto amin'ity firenena ty ve sy hanao tsinitsinina ny kolotsaina misy eto de sady zary d'accord mihitsy hoe roao any zay manao zatra tsy mety ohatr' zany ary io koa ne azadiny fa azo atao koa ny manala nationalité azo atao tsara ny manala an'izay nationalité zay ka zay no mahatonga na d'accord amin'ny ady hevitra aloha ary anao anady hevitra de andao ampahafantarana ny olona aloha ny zava-misy rehetrarehetra ny critère rehetrarehetra ny histoire zay ohatra nomeko anareo zany hoe andao aloha ampahafantarana ny olona mba fantatra anao hoe amaranako azy fa io tenitsika misy GN ohatra hoe ny any aminay ny fianarantsoa zao manao hoe agnay ny any amin'ny sud-est any manao hoe ohatra hoe sagnagna misy an'le GN io avy amin'ny karana no nazahoantsika an'io hoe GN io zany hoe agnay io moa le manahirana anareo tao Tananarivo no miteny azy le nareo minazy sarotra be aminay de miteny le agnay ity nefa nareo mahay miteny rehefa hoe la campagne de hainareo rehefa manao hoe champagne de mahay fa iny accent GN iny zany tanao hoe Zagnahary avy amin'zareo nazahoantsika an'iny zany tsara ampahafantarina amin'ny malagasy daholo de za vonona ny anao ady hevitra atsona daholo reo zay olona concerné zany reo mpahay tantara reo mpandinika fiarahamonina rehetrarehetra mihitsy amola volanan'le izy io de amin'izay esorina io crise io fa io crise identitaire io anisany napotika atsika ary tsy mampandroso atsika hatramin'izay tsy fantatsika tsony hoe inona ny tena passé atsika de azagaga raha ohatra ka tsy handrosotsika ty misy fomba fiteny zay manao hoe no past no futur raha tsy manana ny passé tsika tsy afaka andeha ny futur mihitsy de andao hoe vao may tsara kely izy anie afahantsika mijery nany orina inona marina ny zavanisy tany afahantsika mandroso zay ny any hevitra raha mahakasika an'iny zay le niteneniko anao hoe profiteny ny mpanao politika le izy hoa lasa hoentina mendry fiandrona fotsiny amin'ny malagasy hoe io tsika fa ho voazanaka zay moa ko natao hoe populisme ary tena populisme mal placé mihitsy le izy karana 700 no mitady andeha nationalité zay ve ny tena problème eto sady déplacé nany le problème za mahita fa tsy zay ny problème teto Madagasikara tsara tsy reo karana reo ny tena problème eto laza tsika fa hoe andeha hanao kolokolo reo raha misy olona mandiso lo anankiray zany le système tsika mihitsy ny problème eto ny système tsika ny corruptible ary ny fanavakavana mbola misy koa eto Madagasikara misy daholo zany nikatrano atrano any ny olana fa tsy reo mihitsy ny hitako hoe olana fa ny zahana nampitahorina ary niteneniko anao teo ny surfenao ny surfa tamin'ilay sentiment mbola premier degré tsika amin'ny resaka nationalisme de nararotana zay amendro fiandroana amin'ny vahoaka azonao azadino fa misy tantarany efa nisy OPK teto azonao fa nisy OPK raha ohatra ka tena natahotra ny ozanana zany ve ny Malagasy de asahanao andre reo karahanareo ary mifetsitra mihitsy matahotra n'izany zavatra zany azonao de ho karahana 700 ve ny hanjanaka atsika non tsy za tsy mino an'izany lana vaovao io ane misy tena fanalana an'izay zavatra zay doty zay sosian'olona zay azadiny fa tsy nahazo ny vity tany teto ny vahiny tamin'ny andron'ny Jafy Albert tamin'ny andro Ratsiraka fa 2003 tamin'ny andro Ravalomanana novainy tamin'ny alalana ordonnance tsy ompelatanako izy de adiniko fa azotsika verifiena zay hoe mahazo ny vity tany indray ny vahiny
tan'ny andron-dravaly de nefa le lalàna ty mamerina an'izay mamerina an'le nen'Ravelibera hoe tsy mahazo mividy tany ny vahiny. Zany hoe magaga anao hoe tsika lasa tsy mamaky an'le izy fa ilay hevitra n'ireo mpanao politika sasany tonga de niainotsika fa za namaky an'ilay lalàna zany le volavolan-dalàna plutôt tena miverina ary amin'ny laoniny mihitsy ary amin'ny andron'ny Ravelibera ilay izy zay modifie ny Ravalomanana tamin'ny 2003 de tsy hitako mihitsy hoe inona no tokony olana amin'ny tsy zay ve ny tena tsara hoe tsy mahazo mivarotra tany intsony tsy mahazo mividy tany intsony ireo vahiny ireo sa hotazomina ihany le lalàna napetraka Ravalomanana hoe mahazo mivarotra tany ny mahazo mividy tany ny vahiny vakio tsara iny lalàna iny le volavolan-dalàna fantatra mety mbola maro ny tsy nahita azy fa tsika aza manaiky tonga de hoe mihaino fotsiny feon-dakiloha sy tokana alohan'ny réagir fa vakio tsara za namaky satria hitako niteraka polémika loatra le resaka de nitady an'le volavolan-dalàna rehefa hitako amin'izay izy de gaga bia hoe fa maninona no miteraka polémika nefa ny au contraire ary tokony ho ampitsika le olo amin'izay tsisy itsony ireo ty vahiny zay tsy itsony ireo vahiny zay hividy tany zany eto. Non izy tena marina tsy hoe tsy ampy serasera efa mandeha mafy be ary amin'izao azonao raha mijery amin'ny tambazotra anao enjana be ny vitesse d'information ao fa le teneniko teo hoe lay mpanao politika no manararoatra an'izay de miezaka mamendrofendro an'le vahoaka de tsy milaza ny tena marina izy amin'le vahoaka nefa ny teneniko teo malaky be ny vitesse d'information fa tsika citoyen tsirairay mihitsy no angatahako mba tsy tonga de hanaika ary hino an'izay tenin'olona reny fa tsika nomena saina afaka hanao fikarohana aloha alohan'ny réagir fa tsy hoe zay tenin'ireo mpanohatra reo nareo mpanao politika sasany ireo ny tonga de hoe inotsika za zany manosika foana indrindra ny tanora mba hanao fikarohana aloha mba hanao recherche aloha alohan'ny se positionner amina zavatra ohatran'io.